Misy an'ity namantsika anankiray izay mangataka mba hoentina mivavaka manokana. Manana olana goavana ny amin'ny trosa. Tsy hita mazava izay fomba tena hiatrehana azy. Efa nahazo fampitandremana, fampitahorana avy amina olona manana ny maha izy azy eto amin'ny tany sy ny fanjakana fa ho samborina izy dia ho gadraina. Ny zanaka mbola kely, ny vady lasa hiatrika an'izany toe-javatra izany tsy hita intsony izay ho sarangotiny. Izany indrindra no ianarantsika n'izany hoe mitady an'Andriamanitra, mitady azy amin'ny fontsika rehetra, andao hitondram-bavaka an'izany namantsika izany isika. Andriamanitra Renay ny an-danitra, sotranao izahay satria mbola afaka mivavaka. Noho izany dia tsy tokony ho kivy. Izany indrindra Andriamanitra no angatanay amin'ity namana izay mangataka vavaka manokana ity, satria mbola afaka mivavaka izahay, mbola afaka mivavaka izy, dia tohano amin'ny herinao mba tsy hisy ny fahakiviana. Mandalo toe-javatra manokana izy, olana goavana ny amin'ny trosa izay tsy voaloha, na dia mba atao hoe nanana ny maha izy azy ihany aza teo amin'ny fiainana sy fidiram-bola teo aloha, dia latsaka ao anatin'izany lavaka lalina izany izao. Andriamanitra, hitahy azy manokana ny ianao mba haizany tena manankina aminao ny zavatra rehetra. Ny olona izay efa nilaza tamin'ny herinandro lasa fa ho samborina izy rehefa tsy ho voaloha izany vola izany, dia ianao koa hiasa amin'izany olona izany. Hiasa amin'ny rehetra ny ianao na ny manodidina azy rehetra, ary matoky izay Andriamanitra fa misy olona izay ampiasainao any mba hanome ny vahaolana avy aminao. Ny zanany kely, zaza madinika, ny vady izay nandao azy, mba ho samy ho tahinao avokoa ny Andriamanitra izany karazan'olona rehetra izany, izany sokajin'olona rehetra izany, ary dia mba hanampy ny toe-javatra rehetra ianao mba ho fampaherezana azo tsapahi-tanana avy aminao, mba ho izany avokoa no azon'ity namanay izay mangataka vavaka ity, manoloana ireo karazan'olona rehetra izay mifandray amin'ireo, indrindra Andriamanitra manoloana ny toe-javatra manokana izay lalovany. Io amin'ny fomba manokana izy, Andriamanitra mba ho isan'ireo olona izay mandre ny antsonao ao anatin'izany olana izany. Mba ny antsonao no henony, fa tsy ny feo an'ilay fahavalo izay manakivy, ka dia rehefa andre antso avy aminao izy, dia tena hanao tolona mivavaka, tolona izay tsy mijanona amin'izany fifandraisana amin'ny fo sy ny saina aminao izany, na eny an-dalana, na any an-trano, na aiza misy azy Andriamanitra, dia hanandratra mandrakariva ny fo mampanany eo aminao izy, dia ianao kosa hanatanteraka ilay teny fikasana hoe hitady ahy ianareo dia ho hitanareo raka-tsahinareo amin'ny fonareo rehetra. Ny vavaka dia tonononay sy angatanay noho ny amin'ny rany Kristy izay efa nalatsany mba ho famonjenanay sy ho famonjena an'ity havanay izay mangata-bavaka ity. Amen.